Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Miarahaba antsika revako malalatra ity Sabotsy fa 7 ny volana Jona ity. Ny Mofonaina voalahatra ho antsika riavako dia ny bokyny Isaia mpaminany Isaia 7:20 ny 9:9 ka hatramin'ny 7:10. Isaia 7:20 ny 9:9 ka hatramin'ny 7:10. Vakitsika amin'ny an'i Jesoa. Izao no lazain'i Jehovah: tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao, dia hiaro anao aho ka hanome anao fanekena ho an'ny olona, mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava, ka nao amin'ny fatotra hoe mivoa, ary izay ao amin'ny maizina hoe miseho. Hihinana eny an-dalana izy, ary na dia eny an-tendrombohitra mangadiady aza dia hisahitra ho azy ihany. Tsy hononana anketaeta izy, ary tsy hamely azy ny andro mingaingaina sy ny masoandro, fa izay mamindra fo aminy no hitarika azy, ary amin'ny loharan'ny boboika no hitondrany azy. Ataoko lalana ny tendrombohitra rehetra, ary asandratra ny lalam-beko. Indreo tonga avy lavitra ireo, ary indreo avy any avaratra sy andrefana ireto, ary avy any amin'ny tany sinima ireto. Miobiry lanitra ary mifaliry tany, ka velomin'ny obry tendrombohitra. Fa Jehovah efa nampionona ny olony sy mamindra fo amin'ny olony mahantra. Ray masina manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tamin'ny taona 2024 riavako dia nisy teolojianina afrikana anankiray isan'ny nalaza, isan'ny nitondra anjara biriky betsaka teo amin'ny fikarohana, teo amin'ny lafin'ny fieritreretana, satria mpandinika azy be eritreritra ity teolojianina afrikana ity, izay matin'ny Covid tamin'ny taona 2024, 520 antsoina hoe Kamana. Kamana moa nahafantarana azy, fa tsy tenin'izay loatra akory ny tena anarany, fa izay nahafantarana azy. Teolojianina loterana, protestanta loterana, izay namiratra hotsika teo, indrindra teo amin'ny lafiny misiolojia. Ity teolojianina ity izay nivohy ny antsoina hoe théologie de la reconstruction, satria izy ihany dia nandresy lahatra fa zava-dehibe ihany ny fahaleovan-tena ny Afrika. Fa ny fahaleovan-tena izay natolotra ny Afrika dia tokony ho hain'ny Afrikanina ny mitantana azy, ary manana adidy ny tany Afrikanina mba hiarina sy hitondra ny firenena araka ny tokony izy. Misy boky anankiray izay antsoina hoe Christ d'Afrique, édition Cartala izy io, izay amela-pialarany momba ny tentsika hoe théologie de la reconstruction. Ty betsaka moa ny boky nanoratany anio, fa ity anankiray ity izay isan'ny nahafantarana be azy. Betsaka raha teo koa ny boky izay nisoratany tamin'ny sehatra maro samihafa na publication maro samihafa. Fa izay malasa ny eritreritra rehefa malala raha toa ka mamaky ity ataontsika hoe théologie de la reconstruction ity ianao, asa soratry na mandinika an'izay moa araka ataon'ny Kamana, ka mamaky ny filozofia koa izay lamaody be ankehitriny vao niteraka resabe tany Frantsa tamin'ny taona 2024 farany teo, ilay resaka momba n'ilay ataontsika hoe déconstruction. Antsoina hoe déconstruction, misy antsoina hoe philosophie de la déconstruction koa, izay novohy izy n'ilay philosophe frantsay anankiray antsoina hoe Jacques Derrida. Tamin'ny taona 2024 moa nisy mpanao politika frantsay anankiray izay nampiasa ity teny ity hoe déconstruction, lasa ity Sandrine Rousseau, izay niteraka resabe mihitsy momba ny antsoina hoe déconstruction.
fa rehefa mampifandona ireto fomba fijery anankiroa reto isika, ny fomba fijeriny ity ataotsika hoe teolojianina afrikanina ka mana momba ny antsoina hoe teolojian'ny faharinana, teolojian'ny fanavaozana, teolojian'ny fanamboarana indraina, fanarenana, teolojian'ny fanarenana ity, izay ampifandonina ao amin'ny fomba fijery iainantsika ankehitriny any andrefana, voiziny any andrefana, ataontsika hoe déconstruction teo, zay niteraka ny antsoina hoe wokisme vanim-potoana ankehitriny, miteraka izao zavatra hitatsika rehetra zao de ao ambadiky ty ataontsika hoe déconstruction ty mampihodikoditra lay fivoaran'ny toetsaina ankehitriny, fivoarana ve zany mampihodikoditra mihitsy mampatahotra ny hoe mieritreritra ny hoe hoaiza moa ny olombelona raha ohatra ka mamakafaka ireo filozofia reo toetsaina voizina indrindra any amin'ny tany mandroso ankehitriny, tsy ny tany mandroso andrefana ihany fa na ny tany mandroso aty atsinanana azy toy ny hoe Chine, Inde sy ny tahaka izany dia sy ny andrefana de mampihodikoditra mamakafaka ny hoe hoaiza izao tontolo zao, hoaiza tsika afaka telopolo roapolo taona ho avy, manahoana no avy ao anatin'izany rehetra zany. Tsy maintsy mieritreritra zany tsika raha toa ka mamaky itony Isaia toko fa 7:7 tony, mametra-panontaniana ary mampitay ato, mampandiny tena manao hoe fa ahoana moa ny sitrapon'Andriamanitra, inona moa ny sitrapon'Andriamanitra am'izany antsoina hoe fanarenana izany, satria Isaia 7:7 de miresaka ny hoe fanarenana, hoy izy manao hoe izao no lazain'i Jehova tamin'ny taona fankasitrahana noe nikonao, ary amin'ny farany teny hoe fa Jehova efa namponina ny olony sy namindra fo tamin'ny olony mantra. Isaia eto de manazava ny aminy hoe ao amin'Andriamanitra ny misy ny fanarenana, ao amin'Andriamanitra ny tena misy ny fiavaozana. Raha toa ka mikisaka kely ka somary mitodika any amin'ilay hoe déconstruction ny Jacques Derrida zay ndresantsika teo isika, dia lasa nieritreritra tokoa mamakafaka n'ilay fomba fiteny manao hoe raha piaro anatin'ny fiarahamonina, anatin'ny lafiny raha-piarahamonina de lasa nieritreritra manao hoe ahoana tokoa moa zay zany ainan'ny olombelona izany, ahoana tokoa moa ny fijerin'ny olombelona no avy, de ny azo ny fijeriny de zao fotsiny hoe tsy maintsy ravaravana aloha na tsy maintsy rasarasaina aloha ny olona na ny maizy azy ny olona mba ahafahana mamakafaka ny aminy ary ahafahana manome olona vaovao, manome olona vaovao zany hoe manome zavatra vaovao zany, démonter l'être ozy izy, démonter l'être en vue de l'analyser et de lui offrir une nouvelle possibilité d'être. Rahatsiny amin'ny teny frantsay zany hoe tena rasarasaina mihitsy le olombelona, rasarasaina lay fomba fisainana, rasarasaina le maha izy azy, ary zay mahatokany hoe lasa dikaina hatramin'ny ny na de ny resaka ataontsika hoe ny sexe, ny genre zany rehetra dia ampangaina amin'ny vanim-potoana ankehitriny, lazaina amin'ny vanim-potoana ankehitriny tsy zany ange tsy mahavehivavy na ny mahalehilahy ange tsy ny fiarahamonina na tonga atsika hoy izany, fa raha ny tena marina tsy zany tsika, fa ny fiarahamonina nanaontsika an'izany rehetra zany. Mampangorohoro rehefa tena mamakafaka itony ataontsika hoe filozofia zay iainana vanim-potoana ankehitriny, miresaka an'izany tsika satria tsy maintsy mitodika amin'ny ho avy, tsy maintsy mibanjina ny ho avy, ahafahantsika mametraka ny tongotsika hoe ahoana moa ny tokony anabeaza antsika ny taranakitsika, ahoana moa ny tokony hitoriana ny filazantsara, ahoana ny fomba hitoriana ny filazantsara, fa saina manahoana, fiarahamonina manahoana moa ity asantsika ity atsoatsy. Fa de hotsika manao hoe miova ary tsy maintsy hiova izao tontolo zao raha ohatra ka mijery amin'ny fomba fijery maha olombelona fotsiny ny toetsaina zay voizina ao anatin'ny fiarahamonina sy ny fianam-piazana ankehitriny.
fa raha toa ka miverina am'lay afrikanina teo ary avako malala ka mampita ireo fomba fisainana anankiroa reo fotsiny no hoe ity ny teolojia ny fanarenana ny voiziny ty afrikanina izay nandao antsika tamin'ny taona 2021 ity sy ny filozofian'ny post moderne zay modernisme zay iainantsika na voizina ankehitriny ity ka atao eo afovoany ity Isaia ty dia mazava fa ny tenin'Andriamanitra de mampiorina atsika, ny tenin'Andriamanitra de mampisy fanantenana ao anatiny zany totsika hoe loza mitatao amin'ny ho avy raha ohatra ka mitoetsaina jerena amin'ny soratra masina hoe ny toetsaina ankehitriny de toetsaina manalavitra n'Andriamanitra, toetsaina mandrava izay ataontsika hoe sotoavina ny ainana nandritry ny anarivo taona teo amin'ny fiainana kristianina teo anivon'ny fiarahamonina ary amin'ny fotoana io dia tsy manaiky hoe mandrava izy fa ozy hoe mampiorina nge ny déconstruction nge ozy mampiorina manamafy manome fahazavan-tsaina saingy fahazavan-tsaina mitondra inona moa fandravana ka ny olona zay ataontsika hoe déconstruit ozy de olona zay mahatakatra mahazo fahazavan-tsaina ary de matahotra ianao rehefa mamaky reo aisabony hoe matahotra fa miororo mety ahoana moa zany no avy raha izany ny ataon'ny olona hoe fandrosoana fa iverina amin'ity boky ny Isaia mpaminany ary avako malala rehefa takatra ao fa ao amin'Andriamanitra ihany ny tena misy ny fahazavan-tsaina ary raha vao miala amin'ity baiboly ity ny olona dia mironany am'izany faharavana sy fahapotehana na fandravana izany. Ilay teolojianina afrikana zay nandao antsika teo tamin'ny taona 2020 de nanazava hoe raha tianao ny tsy maintsy izotra amin'ny fanarenana de zao tsy maintsy manomboka amin'ny fitorinan'ny filazantsara zany. Zava-dehibe ny fandraisana ny filazantsara, ny fitorinan'ny filazantsara. Zay no andraikitra mipetraka eo an-tsorikotsika ry havako malala. Tsy faly fotsy tsy ampy ny fahafantarana hoe zao lay zavatra mitranga ankehitriny, loza mitatao ny toetsaina mitranga ankehitriny, mampiororo ny zavatra mitranga, ny faharavan'ny sotoavina, ny faharavan'ny fiainam-pianakaviana, ny faharavan'ny isan-karazany zay miseho amin'ny endrika zay ny endrika maro samihafa dia mazava fa ny fitorinan'ny filazantsara de tena zava-dehibe ny fiainana ny filazantsara ary tokony tsy mahatafandromandro mihitsy ny fiangonana na ny mpino ny fitoriana ny filazantsara, ny fitoriana ny Jesoa satria raha vao mangina ny kristianina, raha vao tsy miasa ny kristianina, raha vao malaina ny kristianina, raha vao variana ny kristianina de zao miamparitaka izany faharavana toetsaina eto anivony zao tontolo zao zany. Ity teolojianina zay matetika resahako teo ity moa le kamana de nanazava manao hoe misy ideolojia farafakely ny efatra ho zay manimba ny Afrika ary everiko fa tafiditra ao anatin'izany Madagasikara manimba any Afrika ka ilana fanarenana raha ohatra ka anarina ny firenena, raha ohatra ka amboatra ny firenena amin'ny vanim-potoana ankehitriny isika ozy ary afa miatrika izay resahantsika teo hoe déconstruction na lay karazana zavatra fiovana makany amin'ny tsy izy amin'ny vanim-potoana ankehitriny de zao tsy maintsy hialantsika ongotatsika hatramin'ny farany ny ataontsika hoe hoy ity teolojianina afrikanina ity ny antsoina hoe pharaonisme, ny pharaonisme ozy de zao tsy inona akory fa ny fiarahamonina na rafi-piarahamonina na fanjakana izay miorina amin'ny tsy fahamarinana, miorina amin'ny fahalovana, miorina amin'ny fitiavatena azany ozy mikika ny Afrika ny pharaonisme amin'ny teny hoe pharaon zany izay tsy afa-tsy akory fa sarin'ny farao
zay tsy manao afa-tsy manimba na maherisetra manao tsindry azo lena mandrava ary indrindra aza miaina ao anatin'ny fahalovana tsy maintsy toriana ny filazantsara ary zany debe aty Afrika ny hoe izany fotom-pisainana izany eo anivon'ny fiarahamonina fa tsy maintsy alana kozy ny ataontsika hoe ny idéolojian'ny bala na ny balisme io dia toetsaina zay hitatsika ao anatin'ny fiarahamonina aty Afrika na ilay bala dia ilay Andriamanitra sampy ilay sampy zay hitatsika amin'ny testamenta taloha miorina amin'ny tany sy ny ra miorina amin'ny tany sy lay ataontsika hoe fanaovana ny tany ho Andriamanitra ary fanaovana ny ra koa ao anatin'izany ho zava-dehibe ary mampifamatotra ny tany sy ny ra ka manjary ho tompona ho toy ny Andriamanitra zany hoe fanompo-tsampy mihitsy izay miteraka ny fankalana miteraka ny herisetra miteraka ny fisarahana ary hitatsika fa ao anatin'ny fiarahamonina de zao be dehibe ny voizina ny fankalana ny herisetra hitatsika tsy fanajana aina ny famonoana ny fisamatsamana hitatsika fa mikiky ny fiarahamonina ianatsika zay le tenen'ny faharoa tsy maintsy mitoriana ny filazantsara mba hialan'lay balisme lay toetsaina izay lindra ao anatin'ny fiarahamonina hitatsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny fa ny fahatelo dia izay tsy maintsy hitoriana ny filazantsara de zao koa lay ataontsika hoe mamonisme ny fitiavam-bola hita ao anatin'ny fiarahamonina izay mitranga aty Afrika hoy ty teolojiana ity de ny fitiavam-bola ny fanaovana ampimamba ny madinika ny tsy firarahina ny madinika ny fanaovana tsy firarahiny manan-karenana ny manan-katao ny mantra ny fampanjakana ny vola amin'ny sehatra maro samihafa ny fanompona ny vola mihitsy amin'ny sehatra amin'ny rafi-piarahamonina manontolo mila fitoriana ny filazantsara zany ho ity mpanompon'Andriamanitra zay nandao antsika ity ary ny farana dia ozy manao hoe ao anatiny zay ataontsika hoe idéologie de l'inhumain ozy dia ny ataontsika hoe ny pharisianisme na toetsain'ny fariseo zay tsinona tsy akory fa lay toetsain'ny fariseo dia lay toetsaina mivoy manimba ny fanahin'ny olona ka matoka ny olona tsy afaka mititsony lasa tsy afaka mititsony ny olona noho ny fisaratsarana tezaina amin'ny fiatsaram-belatsiany olona tezaina amin'ny endrika ivelany tezaina amin'ny toetsaina zay tsy mieritreritra fa tsy ny fahatsaran'ny tena ihany de lasa tsy manana hery itsony itiany hafa tsy manana hery itsony hisokatra amin'ny fitiavana ohatry manao hoe raha anao dinika anao amin'izany antsony hoe fanarenana zany de tsy maintsy mandalo am'ireo hoy ty teolojiana ity miverina boky ny Isaia mpaminantsika sy atoko fa 8 fa ahoana ny hevitry Isaia manoloana ny izany hitatsika eo amin'ny fiarahamonina zany hoe mezakazaka ny fahalovana ary tsy vitany hoe mezakazaka fa miseho amin'ny endrika maso samihafa ary tahaka reny kodiarana vy manolo-to zay sendra azy reny zany ny ataontsika hoe ny fahalovana izay mitranga ankehitriny ilaina nefa ny tsy maintsy tsy azo atao ny mitaza-potsiny fa ilaitsika ny mijoro ilaitsika ny miezaka miatrika an'izany tsy ny kristianina tsy kanosa koa ka anaiky torotoroany zany ataontsika hoe kodiaram-by hanimba ny fiarahamonina izany de Isaia mpaminany eto mamerina atsika ary manome atsika fitaovana hoety miatrika an'izany kodiaram-by ny fahalovana na ny kodiaram-by ataontsika hoe ny pharaonisme ny balisme ny mamonisme ny farisaisme sy ny sisa rehetra dia inona ny fitaovana dia mamaky ny andininy fahavalo ka hatramin'ny 17 sika de mazava ny teny Isaia mpaminany ny voalohany indrindra de izao Andriamanitra miteny izao nolazain'i Jehova Andriamanitra miteny
Zany ny finoana tokony iaina ny kristiana revako malala, afaka mahatonga azy miatrika ny mahatonga azy tsy mahatsiaro rezy, mahatonga azy afaka mijoro na de mahatazana ny mahita ny herisetra ny faharatsiana azy izy. De zao Andriamanitra miteny, izao no lazainy Jehova. Raha miteny izao no lazainy Jehova de mampatsiaro antsika amin'ny bokin'ny Genesis. Ary Andriamanitra de niteny. Andriamanitra miteny de Andriamanitra mahary zava-baovao. Andriamanitra miteny de Andriamanitra afaka miainga amin'ny tsy misy. Andriamanitra miteny de Andriamanitra velona. Andriamanitra miteny de Andriamanitra zay manome fanantenana antsika. Voalohany zay hoe tsika miatrika an'io zany de zao ny fahatsiarovantsika fa ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra miteny velona. Andriamanitra zay vonona hanao fahariana vaovao ho antsika ao amin'i Jesosy. No zany de zao lay Andriamanitra miteny de maniraka atsika. Lay Andriamanitra miteny de Andriamanitra zay mahatonga atsika tsy hitanondrika. De ny fitaovana voalohany de ny faharesen-darintsika sy ny finoantsika fa ny Andriamanitra tsika de velona. Tsy mona, tsy sampy mona tahaka ny resahantsika teo, tahaka ny Faraona, sampy mona tahaka ny Bahala, na koa sampy ny filan'ny nofo fotsiny tahaka ny ataontsika hoe ny déconstruction iaina tsika vanim-potoana ankehitriny. Fa ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra velona. Fa ny faharoa de zao ny zavatra izay asehon'ny Isaia mpaminany eto dia io Andriamanitra koa de Andriamanitra tompon'ny fotoana sady tompon'ny tantara. Mazava ny teniny eo manao hoe tamin'ny fotoana fankasitrahana nienoko anao ary tamin'ny andro famonjena namonjeko anao. Andriamanitra ny tompon'ny tantara. Andriamanitra dia miasa ao anatin'ny tantara. Tsy izao tontolo zao akory ny tompon'ny tantara. Ary rehefa mitoro ny filazantsara tsika izany miasa, mijoro de zao mijoro ao anatin'ny tantara. Ary mijoro resy lahatra fa na inona zavatra lalovantsika dia ny tompony teny farany de Andriamanitra. Ary ny fahatelo zay asehon'ny Isaia mpaminany eto de izao ao anatin' zany Andriamanitra miteny tompony tantara zany de izao Andriamanitra mpanafaka Andriamanitra. Andriamanitra mpanafaka Andriamanitra. Ary io Andriamanitra mpanafaka io de miaro atsika. Ary manangana ny tany indray de hiaro anao akanome anao fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandova zay efa rava. Rehavako malala finoana zany ny fitaovana etsika miatrika voalohany indrindra, ny finoana. Raha vao tsy manam-pinoantsika de resy. Ny finoana n'Andriamanitra, ny fankatoavana n'Andriamanitra. Ary ao anatin' zany fankatoavana n'Andriamanitra zany dia sy ny fonon'Andriamanitra de manjary iny zany, manjary fanafahana sy fahatokiana. Ary ny toy ny afaka Isaia mpaminany de zao manao hoe io Andriamanitra io de maniraka atsika, miara-miasa amitsika, manome fanantenana atsika fa izy ny manafaka, izy ny mamonjy, izy ny miaro. Saingy zao koa Andriamanitra izay manome herim-panahy atsika, hiasa, hirotsaka tsehatra, hanafaka ny hafa, ho mpiara-miasa amitsika. Izy manao hoe ataoko lalana ny tendrombohitra rehetra ary asandratro ny lalam-beko. Izany hoe Andriamanitra de ao anatin' zany zavatra mitranga rehetra de zao tsy ny ho avy de tsara mandrakariva. Ny ho avy de tsy maintsy hamiratra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, ho an'izay rehetra mifikitra amin'Andriamanitra de zao ny ho avy tsy maintsy hamiratra. Fifaliana no ambarany andiny 7:10 miobiry lanitra mifaliry tany. Afaka malala tsika manao hoe ao anatin' zao fahantrana hita ny Afrika, fahantrana hita atsika izao, ao anatin' zay mety ho fahantrana amin'ny isam-baravarana de zao manome toky atsika Isaia mpaminany eto. Fa Andriamanitra no tompon'ny farany, Andriamanitra no mitondra atsika, Andriamanitra no mampiorina atsika. Fa inona no lasana amitsika? Fijoroana, fananana fanantenana, fikelezana aina hitoro ny filazantsara, fikelezana aina handeha amin'ny fahamarinana, handrava ireo toe-tsaina maro samihafa, tsy hanakisakaiza amin'ireo toe-tsaina maro samihafa, ireo karazam-pahalovana mitranga eto ambonin'ny tany, mitaona ny fiangonana, mitaona ny kristianisam-batan'olona, mitaona ny isam-pianakaviana hijoro. Ary izay ny mahatonga ny tompony teny manao hoe ny fihedanako ngenao felako anareo. Ny fihedanan'i Jesosy rehavako malala no fitaovana tsara indrindra hahatsiarovantsika fa tsy miasa irery itsika ity amin'ity tany fandorovana ity fa miaraka amin'Andriamanitra.
ny tompo any ampahiry anao amin'ny fijoroana vavolombelona, ny tompo hitahiry anao amin'ny fijoroana vavolombelona, ary anamarana fa na inona herisetra ny ratsy, na inona hitraketraky ny faharatsiana de zao marina ny tenin'ny tompo miteny aminao manao hoe izao nolazain'i Jehova tamin'ny taona fankasitrahana no hainoko anao. Iainao anao any Andriamanitra ary anaiko vavolombelona ianao amin'ny fiainana isan'andro ka tsy hisakaiza amin'izao tontolo zao. Ivavakisika. Tompo misaotra anao zahay fa tsapanay fa Andriamanitra fitiavana ianao. Maherisetra izao tontolo zao am'izao andro iainana ankehitriny zao, manova toe-tsaina, te hanova ny fiainanay, te handrava ny finoanay, hanorotoro ny fanondoran-tenanay, saingy misaotra tompo fa ny manome toky anay ianao, fa ianao no miaro anay, ianao no mampiorona anay, de omeo anay ny faharanita-tsaina sy ny fahazavan-tsaina hahatakarana tompo ny hafetsen'izao tontolo zao, ka andresenay azy amin'ny alalan'ny teninao sy ny fahazavan'ny fanahinao masina. Mampahirezana tompo tsy ho malaina amin'ny fijoroana vavolombelona, tsy ho malaina amin'ny fiasana ao anatin'ny fitohinany filazantsara. Manomezanay fotianao Andriamanitra, ahafahanay manompo anao amin'ny fifaliana. De mivavaka izay tompo ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny fiangonana. Afao ary ataovy mitoetra ao aminao Andriamanitra trano. Jereo nisy tokantrano ao anatin'izao fiazakazaky ny faharatsiana izao, de arovo nisy tokantrano, arovo ny mpino ary eo ka andresy ny fahatsarana satria ianao Andriamanitra de momba nay mandrakariva araka ny teninao ataon'i Jesosy zanakao. De mitoera mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao masina ty anatinay. Avaozy isan'andro ny fanoran-tenanay ho marina sy ho masina eo anatrehanao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.